ahoana marina? Mandroso ve i Madagasikara? Traikefa, fahaiza mitarika ary fahaizana, ireo de teboka lehibe amin'ny fitantanandra pirenena. Izany no mahatonga ilay fitenenana hoe tsy andrakandrana akory ny fitantanana firenena. Na tsy mbola tonga teto Madagasikara aza de tsy mikaretina coronavirus, dia hita fa efa narefo ny toe-karinan'i Madagasikara tao anatiny 12 taona izay. Dia Antanalany fiainana, ko de ity ny zavanitranga tao amin'ny aino manjerim-panjakana ny 2 ny volana Desambra 2024. Tsy hoe tendrombohitra tsara indrindra eto Madagasikara ty sary asehoakonareo ty. Tsy zay, fa ny taremarika ny arikarenam-pirenena teto Madagasikara. Raha ny aintsika taty ambany taty tamin'ny taona 2024 dia niakatra zany ny arikarena malagasy tonga ty ambony aty. Nitranga le coup d'état, ary efa nitranga le coup d'état nidina tanteraka aty ambany aty. Ty zany tena taremarika navoaka amin'ny Banque mondiale ty, source avy any amin'ny Banque mondiale. Ary indrindrindrindra faharo amin'ny mafisiko anareo hoe maninona no nitranga ohatr'izao ny zava-misy eto Madagasikara raha tsy haitsika no mitandrina vidina lafo de lafo ty. Ero taona mahery taorin'ny fifidianana, aiza ho aiza i Madagasikara. Fiovam-pianana no nandraindray ny vahoaka malagasy taorin'ny fifidianana. Ny hita nefa ankehitriny de tsy mifanaraka amin'ny fampanantenana izay nataony zava-misy. Tsy ho tany saintsika intsony angamba ireo fampanantenana maro izay nataony mpitondra ankehitriny taloha sy nandritra ny fampelezan-kevitra ary tao anatin'izao fitantanana ny firenena izao. Fa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao no ndao ho jerentsika. Ity no teny nataony filoham-pirenena. Tsy hirana volany ivelany intsony isika fa itsika indray ary mety apindrana ny Comore sy ny manodidina rehefa tonga amin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Izay tokoa ve no zava-misy ankehitriny. Ny CVO aloha hatreto no hita fa mba nanampitsika ireo firenena any ivelany noho ny fitavozavozana sy ny tsy fandraisana andraikitra. De tafiditra teto Madagasikara ny aretina izay mampahory ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fikambanana Jacma, de ny FMI sy ny Banque mondiale no tena mamatsy vola sy manampy any Madagasikara amin'izao ady atrehany firenena izao. Ireo anefa isan'ny nolazain'ny filoham-pirenena ihany koa fa tsy androso mihitsy i Madagasikara raha mbola ireo no iankinandoha. Fa ahoana marina? Raha ny zava-misy eo amin'ny ady amin'ny tsy fiparitahany tsy mikaretina coronavirus dia ahitana taratra ny tsy fahombiazany paikady izay nampiary ny fanjakana. Ny tarehimarika dia tena maneho izany tsy fahombiazana izany, na de nilaza aza ny filoha fa mbola tsy nanangana saina fotsy ny eto Madagasikara. Mbola tsy mihena akory ny isan'ireo olona voatily fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika avoaka ny CCO dia toy izao ny salanisa isan-kerinandro. Ireo salanisa ireo dia ahitana fa mbola tsy hita izay vokatra azo tsapahitanana teo amin'ny ezaka nataon'ny fanjakana, na de efa miverina ao anatin'ny fihiboana indray aza ny eto amin'ny faritra Analamanga. Nilaza tokoa ny filoha fa tsy mbola nanangana saina fotsy ny vahoaka malagasy. Ity no zava-mitranga. Tsy voaja ilay artikla 22 anatin'ny 220 anatin'ny fehezan-dalàna ny fehiniasa izay milaza hoe manana zony mpiasa tsirairay hitondra olona hiaro azy mandritra ny fotoana io. Fa tsy nekeny zareo zany, tsy narahany zany. Misy araha délégué syndical izay raha araky ny lalàna ao amin'ny atiny andininy andalàna amin'ny fehezan-dalàna ny fehiniasa ihany dia tsy maintsy angalana ny hevitry ny inspection travail ny délégué syndical izay vo azo roana. Itenenana antsika hoe tena amin'izao fotoana amena zao ve dia ho azo ekena sady amena zao tsy ara-dalàna ny fandroana azy ary takinay ho an'ny fanjakana ny inspection travail sy ny ministera andrefepetra aingana mba amerenana an'ireo mpiasa ireo hiverina miasa raha hitady asa amin'izao amena zao zany zava-doza tsy ahita mihitsy ireo mpiasa ireo. Mody tsy maheno famorim-bahoaka ve ny fitondrana sa tena tsy mahatsapa ny fahorian'ny vahoaka malagasy? Ny aretina tsy mitsahatra miparitaka, ny ankizy ao an-trano tsy malala tsy misy, ny ofandrano sy ny jiro tsy maintsy aloha, ny ofantrano etsy andaniny. Mipaka any anatin'ny vilanin'ny vahoaka malagasy ny fahantrana ankehitriny.
Fidiram-bola zany mazava ho azy hoe tsy ampy satria tiany asa fivelomana dia banga be satria tapakandro ihany zao no afaka mivarotra. Mba mangataka amin'ny fitondram-pandrakana mba jereo ihany le vahoaka fa sahirana le fizarana tsisy tonga akory a mampanantena tsy misy izay zao hatramin'izao mbola tsy nahazo ninina mihitsy nefa ny tsena zara raha misokatra. Tena raha ohatra ianao hoe mahandro laoka 5 kilao dia zao ray sasany 2 kilao sasany raha tsy lany miantra ny zareo any zay tokony mba vainy izay fa tena mijaly zay na ny hoanina raha ila tsy ho hita izay manofa trano ny tsenanay koa nefa mbola ho faina. Mba tsapan'ny fitondrana ve izany fitarainana sy ny fahoriam-bahoaka izany na ny filoham-pirenena na ny prime ministre nefa dia samy nilaza fa misy tokoa ny vola efa bolana no ny atrehana ny aretina ny hita dia miaritra ny mafy ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana no miaina ao anatin'ny anjara masoandrony ary zany raha teo moa no hita satria saika mitondra io anaran'io avokoa izay kasaina ho atao rehetra eto amin'ny firenena toy ny hoe tana masoandro, kianja masoandro. Fa inona no mba anjara masoandro ny vahoaka malagasy avy amin'ny fanjakana? Le 150 000 zany lanina, vary, menaka, atody, savony, zay malany an'le 150 ireo ihany no laina. Tsy misafidy aloha anao fa izay ny ataony. Fa misy mahazo fa hitanao mandeha partout le izy fa tsy hoe tonga dia misesy. Zay le izy, misy le izy. Mbola tsy nahazo zay dia tsy ohatran'izay fa le izy tsy nahazo le rahetsy dia tsy dia mahazo amin'ity tsy ohatran'izay ngambany le izy. Nanomboka ny herinandro teo dia tsikaritra ny fananganana saina fotsy indrindra fa tao anatiny tambajotran serasera Facebook. Ny fahasalamana, ny sosialy, ny toe-karena dia samy krizy avokoa amin'izao fotoana izao. Kanefa dia ino isananakana ny fitondrana ankehitriny ny filoha Marc Ravalomanana raha nanao antsoavo ny tokony anakatonana ny sidina avy any ivelany ity ray aman-dreny ity ny fahafolo ny volana Marsa. Inona mahatonga antsika eto Madagasikara indrindra fireo tompona andraikitra amin'ny fitaterana sy ny fahasalamana mbola mamelana ilay sidina miditra eto Madagasikara ihany. Efa misy tonga ty Afrika izy io, efa misy any Afrika Atsimo zao fa nisy, any Nairobi efa misy, any maro, any Nigeria fa misy. Gaga voaka malagasy satria mbola mamelana ireo ilay sidina hiditreto ihany sika indrindra fa ny avy any Europe. Ny avy any Italia nge tsy mahazo mivoaka ntsony na mahazo mponina any mba hiarovana ny fianak'ilay aretina. Madagasikara zany aza mieritreritra tsika hoe lavitra be tsika dia tsy tonga teo virus ingy hoe to vetivety kely dia mianaka ary tsy mbola misy fanefitra azo atao aminy, mbola tsisy fanafody nefa aiza ny herintsika, aiza ny enti-manana hiarovana amin'izany ka dia miantso ny tompona andraikitra aho ary mba anao arak'izay azo atao maika dia maika mihitsy fa zava-doza raha tafiditra eto Madagasikara io mamerina hoe tsisy fanefitra mbola azo atao eto amin'izao fotoana eto Madagasikara amin'izao tontolo izao. Manakatao nge izany sono zany ka jereva nefa ny fiantraikany amin'ny ara-toe-karena, jereva ny fitoboky ny vidina petrole omaly, jereva ny zavatra nazo any Amerika fa nary zareo ara tena fa varaontsana amin'ilay fisin'le izy. Misy olona anankiray fotsiny fa mezivezy tonga tapany anaty aeroplanina any tsy napozina akory ka dia zay antso zay mba tiako atao amin'ny mpitondra ary itsika malagasy ihany koa tokony hitandrina tsara tsika amin'ny fahadiovana. Nefa moa ny rano tsy misy gina moa zany natao fa dia zay zava-toza ho izy io satria le virus tena aingina be misy ny voka-dratsiny le izy aza sanatry vony zany ihany zany ka dia miantso aho ary manamafy ray aman-dreniny firenena hitako mihitsy zavatra tena hita azoko sary an-tsaina no manjoa an'ireo olona tsy manan-katao, tsisy fomba mba ahafahana miaro an'izy ka dia izay no antso ataoko ary tena maika izy antso maika sady antso lehibe ho an'ny mpitondra hoe vonjeo malagasy amin'ity aretina coronavirus ty. Izay no antso nataon'ny filoha Marc Ravalomanana ny fahafolo ny volana Marsa. Zavatra hafa nefa no nandraisan'ny fitondrana io antso io. Amin'izao vokatry ny fahasahiranana ateraka io krizy io
dia mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana saika manerana ny nosy. Telo volana teo izay isan'andro ny fanafihana sy ny fanendahana amin'ny tapiadina ataon'ireo olon-dratsy eny amin'ireo faritra ireo. Tsy mandry tsy mandry alina araka izany ny mponina eny amin'ny manodidina. Surtout raha vehivavy mitondra poketra ohatra na olona andeha tsena dia tena tonga dia lasidra hatravetrany mihitsy ary matetika isan'andro dia tsy maintsy misy tanga ohatran'izay foana eto amin'ny tanàna eto. Kanefa vavy misitony izy zany dia mihazo any dia mitsofoka any amin'ny elakelatra any dia efa tsy tazana intsony zareo avy eo. Voendako folo sarantsonantsonany sy maraina dia atandro dia arivo miaraka amin'ny antso. Ny fitiavan-tanorazana sy fitiavana vahoaka malagasy no mahatonga ny RMDM nampiantso ny fiaraha-midinika amin'ny ankorafikely sy ny sokajin'olona samihafa mba ahafahana mijery izay vahaolana iraisana miaraka noho ny krizy ara-pahasalamana, ara-sosialy ary ara-toekarena izay manjady amin'ny firenena sy ny vahoaka malagasy izao. Raha ny daty azo dia ny 10 volana Aogositra ity no anatanterahana izany ary ho atsangana ihany koa ny komity isana ny fisafidianana ireo olona vitsy ho tena antsoina anatrika ny fivoriana satria ilaina arahana tsara ny lalàna mba tsy hisy isandoka na anararoatra fa tsy manara-dalàna indray ny mpanohitra. Ary misy tompona andraikitra mandray ny olona tonga eny amin'ny foibe ny Bel Air. Saingy ny eto amintsika moa rehefa ny mpanohitra no mikatsaka ny mahasoa ny vahoaka tahaka izao dia lazaina fa mpanakorotana foana. Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?